Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, anio sabata fa 14 volana Jona 2024. Ny tenin'Andriamanitra izay hoarzaraina amintsika androany dia amin'ny Koritianina 1:1-9:20 ka hatramin'ny faraika amin'ny 30. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy Kristy herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny teny ny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe, ora vaky ny fahendren'ny endry, ary ho laviko ny fahalalany mahalala. Aiza ny endry? Aiza ny mpanorandalàna? Aiza ny mpiady hevitra amin'izao tontolo izao? Tsy nampodian'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao? Satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao halalan'Andriamanitra. Koa ny fahadalan'ny fitoriteny no sitrak'Andriamanitra amonjeny izay mino. Fa mila famantarana ny Jiosy ary mitady fahendrena ny Grika. Fa izahay kosa dia mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Dia fahatafitonana amin'ny Jiosy ary fahadalàna amin'ny Grika. Fa amin'izay voanjo kosa, na Jiosy na Grika, dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny olona, ary ny fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny olona. Ireo nifidin'Andriamanitra. Mba hevery ny fiantsonanareo ry rahalahy. Fa tsy firy ny olon-kendry araky ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy ny avorazana. Fa ny adala amin'izao tontolo izao no nifidin'Andriamanitra hampamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nifidin'Andriamanitra hampamenatra ny mahery. Ary ny varazana amin'izao tontolo izao sy izay efa nevateva ny fidin'Andriamanitra dia ny atao tsy misy aza mba ahafoana ny misy, mba tsy hisy nofa azo irehare eo anatrehan'Andriamanitra. Fa avy aminy no nahatonga anareo ho ao amin'i Kristy Jesosy, izay natao fahendrena avy amin'Andriamanitra ho antsika, ary koa fahamarinana, fahamasinana ary fanavotana. Mba ho araka ny voasoratra hoe, izay mirehare, aoka ny tompo no ho reharehany. Amen.